vavaka eny Jesosy ataovy manana toky tokoa izay fa manana anao dia ianao lefa niantso sy mifidy anay tsirairay fantatrao ny fahasarotana hita amin'ity fiainana ity satria miariary aminao kofa ny devoly fahavalonay dia tsy mamelana ny toetra miadana ko dia mangataka indrindranao Jesosy amin'izay tanidiananao sy nitsonao anay tsirairay ho isan'ny ianao dia mba tehirizo mba ny fahasoavanao izay ka ampianaro tianao ampianaro tokianao ampianaro mba hametraka tanteraka ny zavatra rehetra pelatananao mba hananana fiadanana sy mivaliana amin'ny fanompona sy ny fanarahananao dia jereo reto mpanomponao Andriamanitra fidinao hitarika ny fiangonanao eto amin'ity toerana oditra sy tanàna meo azy tokoa ny fahendrena avy aminao meo azy ny saina avy aminao meo azy ny hery sy ny tanjaka meo azy ny fanahy masina meo azy rehetra ilainy hoentiny manatanteraka ny asa izay efa nitsonao azy mba hiariariany voninahitra ao sy ny fahasoavanao ary ny fitiavanao eo amin'ny fiainany manontolo ka mba ho voninahitry ny anaranao dia amin'ny anaranao Jesosy tompo mangatahana izany amen. Ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao fotoana izao dia irahantsika mahita amin'izao ny araka amin'ny 20 ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahasivy amin'ny 20 araka amin'ny 20 andininy fahasivy ka hatramin'ny fahasivy izao ny rahateny amin'ny anaranao raha vao niakatra teo an-tanity izy dia nahita afinarina teo sy hazan-drano teo amboniny ary mofo dia hoy Jesosy taminy analao hazan-drano amin'ireo vao azonareo teo dia niakatra Simona Petera ka nosarihiny eo amin'ny tanety ny araha feno hazan-drano vavety 3:50 ampizato ary na dehibe tahaka izany azy izy dia tsy tritra ny araha. Hoy Jesosy taminy avy sakafo fa tsy nisy mpianatra sahy nanontany azy hoe iza moa ianao satria fantany ihany fa Jesosy tompo izy ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy dia vao ny hazan-drano indray. Izany no fanotelo nisy eo amin'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maro izy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ny reto? Hoy izy taminy eny tompo, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy fa ano ary nodrikilika. Ondray izy tamin'ny fanondrona, Simona zanaky Jaona, no tiava ianao. Dia hoy izy taminy eny tompo, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy andraso ary nodrika. Hoy izy fanotelony, Simona zanaky Jaona, mo tiava ianao. Dia nalahelo Petera satria nanao itelo taminy hoe mo tiava ianao. Ka hoy izy taminy tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy fano ary nodrika. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao. Rehefa antitra kosa ianao dia ninjitra ny tananao ary mikafa no hanikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary toy izany ary izany no lazaina hanambara amin'ny fomba fahafatesana izay ankalazana an'Andriamanitra. Ary rehefa voalaza n'izany dia hoy izy taminy manana fana. Fomba anankiray ny sehoan'i Jesosy tamin'ny mpianany ity ka anankiray tamin'izany dia ny resahan'i Jesosy mivantana tamin'ny alalan'izao fiaraha-misakafo. Teo amin'ny fanamboarana dia efa misy izay efa vita teo fa misy kosa izay nangatahan'i Jesosy hoentin'ny mpianatra
tamin'ny tenenany taminy hoe analao azany rano amin'izay ho azo dia anehoany Jesosy indrindra ny fiarahany miasa amintsika amin'ny olona izany. Azony Jesosy natao izay mampitonga ny azany rahatelo madinika sy ny sisa rehetra na manana ny ilana rivo ny tsy mila ny davy-pianatra hoe io minana vita fa tsy izay ny fomban'i Jesosy. Fa ny fomban'i Jesosy dia tia indrindra ny fiaraha-miasa, tia indrindra ny handraisantsika anjara ao aminy. Ka dia avina naraty nareo analao amin'ilay azo toeto iarahantsika amin'ny zava-dehibe amin'i Jesosy ny fiaraha-miasa aminy, ary izany dia maneho indrindra ny fiaraha-miasa tsika tsirairay avy koa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia manana anjara toerana ao tsirairay. Raha jerentsika ny tenin'i Jesosy ny makanisa ty amiko anareo nasafatra sy ny resatrentana izao amin'ny fitsara dia hitantsika fa ao indrindra ny tenenan'i Jesosy amin'ny tsirairay avia fa misy anjara ho anao, misy toerana ho anao eto amiko avia. Ianao izay tsy mahita toerana any ananina an'iny, ianao izay oro sy mijaly any ananina avia fa misy toerana ho anao eto amiko. Tahak'izay koa ny antsony ny mpianatra eto avia. Misy anjaranareo eto, hoeto amin'izay trondro azonareo hiaraka eto isika. Ary ny fanontaniana manaraka amin'ny Petera dia toa milaza izany indrindra, satria ny voalohany dia rehefa ao amin'i Jesosy dia mamafa ny fahadisoana izy, mamafa ny kely izy. Ary toa famafana ny fandavana itelo, ny fanontaniana itelo koa amin'ny Petera, hanaovan'ny Petera fanakempinoana itelo teo amin'i Jesosy. Eny tompo tianao no tiava ianao. Na dia efa namaly azy Petera, ianao ne mahalala an'izany, fantatrao ane izany. Dia tsy navelan'i Jesosy izy fa nanontaniany mivantana ihany. Toa te ilazan'i Jesosy hoe fafako ilay fandavanao ahy. Tahaka ny tenenany vavanao itelo hoe tsy fantatro izany lehilahy izany, ny teneny koa ankehitriny, eny tompoko tianao ahy. Ny fafany Jesosy tamin'izany ny fahotany Petera izay nandavany azy ka namelany ny helony ary nandraisany azy ho mpiara-miasa. Nandraisany azy ho mpiara-miasa. Ay, fa anarindro mandraso ary. Dia tsy hafa fa amin'izay ny fiangonana kristianina dia tsy hafa fa communauté de mission et de service. Zay ny fiangonana kristianina. Manana mission izy. Dia ny mission dia mission au service des autres. Tahaka izay nataon'i Jesosy. Raha tia ianao, mandraso. Amin'izany dia asehon'i Jesosy fa tsy tompony ny ondry ianao. Tsy tompony ny ondry ianao. Ny loza ankehitriny dia miseho tompony ny ondry. Indraindray dia tahaka ny mpianatra ratsy fanahy izany bokin'izy kely. Ka matavy hanina mivelona minona izy. Entiny efa Petera dia tena
faran'i Jesosy mazava ny ondrotry no andrasanao fa tsy anao reo, tsy anao reo. Raha tsapantsika mitarika ny fiangonana ny alehibeny zany tenin'i Jesosy hoe ny ondrotro, dia mataritra isika ny anao zavatra tsara izy tsy mety amin'ny fiangonana Andriamanitra. Raha tsapantsika izany dia ho fantatsika tsara hampamoahany Jesosy isika ny amin'izay lehavelondrina. Ho tsapa ho fantatsika izany ka n'izay atsapantsika fa ho ampamoahana ny amin'izany isika dia hanana tahotra sy hevitra eo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Io no mifanaraka amin'io mesany tahotra sy hevitra ahatanteraka ny famonjenanareo. Ny tahotra lazany ito dia tsy ny tahotra izay mampihemotra anao ka mampandositra anao an'Andriamanitra tahaka ny tahotra Adama fa izay tao amin'ny Saïdena, fa ny tahotra lazany eto dia ilay tahotra fanekenao tsotra fahalebiazan'Andriamanitra ka nomezanao voninahitra azy amin'izay rehetra ataonao. Izany atao hoe tahotra resahan'i Jesosy amin'ilay mesana tahotra sy hevitra. Amin'izany dia tsy maintsy ny fitiavana no zava-dehibe, fa izay itiavanao amin'ny Kristy dia itiavanao ny ondrony. Ka raha manaiky ianao fa tia amin'ny Kristy dia tia ny ondrony ny dikan'izay. Izay ny tadiavan'i Jesosy. Ny zavatra mahagaga amin'ny izay nataon'i Jesosy eto dia manaja koa izy ny mahaisika antsika tena hajan'i Jesosy, fa tsy nataony lalàna le izy. Izy tsy niteny tamin'i Petera tiavo aho Petera, navelany tamin'ny fahalalàna tanteraka Petera. Fanontaniana navetrany dia tsotra ny fanontaniana mbo tiavo. Atsika tsara ny teny misoratra amin'ny lalàna dia milazany hoe tiavo ny Tompo Andriamanitra ao fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny finahinao rehetra. Jesosy tsy nametraka izay teny izay tamin'ny Petera, fa nametraka azy amin'ny maha Petera azy tokoa, amin'ny maha olona manana fahalalàna sy fahafahana azy tanteraka, ka teny tsotra ny hoe nanontany azy no tiavo. Jereo tsara fa misy niansa lehibe no hoe tiavo aho sy no tiavo. Amin'izany indrindra dia zava-dehibe amin'i Jesosy isika, zava-dehibe aminy isika ary tena hajano koa, hajano tanteraka isika amin'izay rehetra mety tiantsika atao. Ny azy metraka fanontaniana tamintsika izy izay tiavo. Ary mbola nanontaniany mafimafy aza Petera, ny fitiavanao mihoatra noho nenina. Amin'izany indrindra no ametrahan'i Jesosy ny hoe satria satria tia ianao, satria nanolotra tanteraka izany teo am-pelantaniko ianao, dia tahak'izay koa no efa nilazan'i Jesosy na tany aloha aza dia toa mbola manamafy izany izy eto hoe tia ianao ka dia omeko anao ny fanalahita ny fiaina, omeko anao ny fanalahita. Ino ny fanalahita ny Jesosy azy io? Reo ny ondriko, reo ny ondriko, adidina no mbola tao teny mianatra amintsika rentsika ankehitriny. Tsy haintsika mitandrina ny ondrin'Andriamanitra ka ahitany fifaliana sy fiainana raha tsy tian'i Kristy isika. Kanefa koa ny fitiavantsika ny Kristy dia tsy maintsy miatra amin'ny ondriny dia amin'ny fiangonana. Nalainy Jesosy navelany tsara mihitsy
ny anery atsika fa navelany kosa isika hanatsafidy anaikan'ray le charge pastorale zay omeny atsika dia zay tsy vitany saina sy ny eritreritra sy ny freriana na ninona na ninona tsy vitana amin'inona na amin'inona ratsy amin'ny fitiavana zay efa mikemiko eo amin'i Jesosy. Ka amin'izay manakeny Jesosy hoe izay nataonareo tamin'ndinika elo mino areo no efa nataonareo tamiko koa. Izay efa nataonareo tamindreo no efa nataonareo tamiko koa. Amin'i Jesosy ny angazy ny lalàna taky hoe tiawa navelany fa navelany kosa ny langazy ny fahafahana miteny tamintsika mitenenitsika ka amin'izay koa dia amin'ny fahafahany koa Jesosy no mametraka amintsika le charge pastorale manasiko teny ka dia fanompony olona afaka tanteraka zany hoe fanompony mitondra fiainana na ho antsika na ho an'Andriamanitra fitalefantsika. Voninahitra ny an'Andriamanitra raisany karofanay masina zay aza hatramy taloha indrindra ka hatramy